Fala miarabantsika rehetra indray izay manaraka an'izao fandaharan'izao izahay. Ny fanahy masin'i Jesosy Kristy hatrany eny mbola hitondra fahazavan-tsaina ho antsika ary ahatonga antsika hatakatra ny tenin'Andriamanitra izay hoentina rehetra eto androany. Ny pasteur Mahery Razafindralambo Atrano no mbola miditra ao atokantranonao mizara ny fahasoavana. Tamin'ny lesona farantsika dia nianatra n'ireo trompetra fito izay tsofin'ny anjely any an-danitra any. Dia hoy isika hoe isaky ny mitsoka ny anjely dia misy loza fito mitranga ety ambonin'ny tany. Ary any amin'ny trompetra fahafito Jesosy Kristy no tonga amin'ny voninahiny lehibe. Tsara ny maty sy hanome valim-pity ho an'ny velona izy izay velona ka mbola mitoetra. Androany tsika dia hianatra indray ny tombokase fito sy ny love fito izay ho hitantsika eo fa samy mifara ihany koa amin'ny fihavian'i Jesosy Kristy daholo izany ao Aramageddona. Ny tombokase dia vahan'i ny zanak'ondry any an-danitra. Iza ny zanak'ondry? Jesosy Kristy. Ka isaky ny mamaha tombokase iray Jesosy any an-danitra dia misy tantara lavabe manomboka ety ambonin'ny tany izay mifarana any amin'ny fihavian'i. Ka ny tombokase efatra voalohany dia miseho amin'ny endrika soavaly ary ao amin'ny apokalipsy toko fahenina ny misy azy. Rehefa vakintsika ireo dia isaky ny mamaha ny tombokase Jesosy dia misy soavaly miloko mivoaka eo. Ny voalohany miloko fotsy, ny faharoa miloko mena, ny fahatelo miloko mainty ary ny fahaefatra dia miloko atsatra. Misy dikany lehibe ny loko eto fa ho azavaintsika eo ihany izany. Alohany hafantarantsika ny hevitro soavaly ireo ary aloha dia ndao vakintsika ny Zakaria toko fahenina izay milaza n'ireo soavaly ireo koa ao amin'ny Baiboly satria misy fanazavana alaintsika ao mba hahafantarantsika mahalala ny tena tian'ny Baiboly lazaina amin'ny hevitry ny hoe soavaly. Zakaria toko fahenina andininy voalohany ary natopoko indray ny masoko ka hitako fa indreo nisy kalesy efatra nivoaka avy teo anelanelan'ny tendrombohitra roa ary tendrombohitra varahana ireo tendrombohitra ireo. Tamin'ny kalesy voalohany dia nisy soavaly mena, tamin'ny kalesy faharoa dia soavaly mainty, tamin'ny kalesy fahatelo dia soavaly fotsy ary tamin'ny kalesy fahaefatra dia soavaly zadamena. Dia nanontany tamin'ilay anjely niresaka tamiko aho ka nanao hoe inona moa ireo tompoko? Ary ilay anjely namaly ka nilaza tamiko hoe ireo no rivotra efatra ny lanitra izay mivoaka avy mitsangana teo anatrehan'ny tompony tany rehetra. Nanontanyilay anjely nampiseho azy ireo soavaly ireo Zakaria teto ny amin'ny hevitry ny soavaly mitarika ny kalesy. Dia hoy ny anjely hoe ireo no rivotra efatra ny lanitra. Soavaly aloha izany dia rivotra efatra ny lanitra no heviny, rivotra. Rehefa jerena ny dika teny maro amin'ny Baiboly dia tsy ilay rivotra iainantsika ny tiana lazainy ny Baiboly amin'izany fa rivotra ilay firehana na hoe fanahy mitsoka na esprit miasa ny tena malaza azy kokoa. Ohatrany hoe firehana politika na esprit politika ohatra ny tiana lazaina. Ny soavaly aloha izany dia firehana na esprit. Andininy fahenintsika izao. Misy ny soavaly mainty dia mivoaka makany amin'ny tany avaratra ary ny fotsy nivoaka nanaraka azy. Soavaly mainty sy ny fotsy aloha izany na ny firehana mainty sy ny firehana fotsy dia any amin'ny tany avaratra no misy azy. Fantatsika sahady izany hatreto fa misy ny firehana esprit mainty sy ny esprit fotsy dia iny avaratry ny tany iny no misy azy. Amerika sy Eropa iny no tiana lazaina eto. Avy ao no mivoaka ny soavaly fotsy sy ny mainty. Ary ny sada hoy ny toy any teny nivoaka nakany ny tany atsimo. Ny sada kosa na ny soavaly atsatra ho amin'ny apokalipsy toko fahenina dia avy any atsimo. Rehefa mijery dika teny maro ihany koa tsika dia atsimon'ny Negeba no ilazan'ny Baiboly Hebreo azy indrindrindrindra. Ny hoe Negeba dia manodidina ny Israely iny izany ka ny atsimon'ny Israely ny tiana lazaina amin'izany dia ny faritry Moyen-Orient iny izany, ny Eufrata sy ny manodidina azy. Fantatsika koa izany hatreto fa ao Moyen-Orient no ivoahan'ny esprit atsatra na ny soavaly atsatra. Ary ny mena dia nivoaka ka nitady andeha nivoivoy tamin'ny tany. Dia hoy izy mandehany ianareo, mivoivoy izay eny amin'ny tany ka tena andeha nivoivoy teny amin'ny tany izy. Ny soavaly mena indray na ny esprit mena arak'izany dia mivoivoy manenika ny tany rehetra. Ofehany aloha izany dia ny soavaly mena na ny esprit mena dia manerana ny tany. Ny soavaly mainty sy ny fotsy na ny esprit mainty sy ny fotsy dia
any Amerika sy any Eropa iny, ary ny soavaly atsatra na ny loko atsatra de maitso koa no heviny. Mivoaka avy eo Moyen-Orient izy, soavaly maitso ny tena heviny. Iverina ao amin'ny Apokalipsy toko fahenina am'izay tsika mitondra an'ireo données ireo mba ahalalantsika hoe inona ny tian'ny Baiboly lazaina amin'ny hevitry ny soavaly. Nanomboka tamin'ny soavaly mena ny fitantaran'i Zakariasy teo de atombokontsika amin'ny soavaly mena ary. Apokalipsy toko fahenina andininy faefatra ny misy azy. De nisy soavaly hafa mena kosa nivoaka, ary izay nitaingina azy de navela anaisotra ny fihavanana amin'ny tany mba hifamonon'ny olona ary nomena sabatra lehibe izy. Miresaka firehana mena eto zany ny Baiboly, esprit mena izay mandehandeha manerana ny tany rehetra hoy Zakaria teo. Inona ary ny firehana mena na esprit mena mameno ny tany rehetra? Misy ny atao hoe Rosia mena, Sinoa mena, Korea mena. Eto amintsika nisy ny atao hoe boky mena teo aloha. Ny firehana communiste ny tian'ny Baiboly lazaina eto. Ndao porifotsika amin'ny lazain'ny Apokalipsy teo zany. Hoy ny teny teo hoe Apokalipsy toko fahenina andininy faefatra. De nisy soavaly hafa mena kosa nivoaka, ary izay nitaingina azy de navela anaisotra ny fihavanana amin'ny tany mba hifamonon'ny olona ary nomena sabatra lehibe izy. Mipetraka ny fanontaniana hoe ny communiste ve manaisotra ny fihavanana amin'ny tany? Eny avetrany ny valiny satria nataiza tokoa nisy ny rafitra communiste, de nisy adina nisy révolution be foana nitsanganany zany rafitra zany. Ary nisy adiny famonon'ny olona foana nataiza nitsanganany, na tamin'ny andron'ny Mao Tse-tung ohatra tany Chine, de nisy ny diabe nandritra ny herintaona nandeha 2,000 kilometatra reo mpanaradia azy izay miisa ray hetsy tamin'izany, atao hoe armée rouge, tafika mena sady niady tamin'ny fahavalo teny an-dalana. 7,000 sisa ny tonga tany amin'ny tanjona tany mifarana. Na ny rafitra bolshevika tamin'ny andron'ny Staline ihany koa de nisy foana ny adiny famonon'ny olona. 2 alina ny maty nandritra ny fananganana ny rafitra communiste tao a Rosia, ary ny totaly nisan'ny maty tany Chine de miisa eo amin'ny 90 tapitrisa nandritra ny révolution communiste. Tamin'ny toerana maro nananganana ny rafitra communiste de nisy foana ny ady révolution nitsanganany zany rafitra zany. De hoy ny Baiboly hoe izay nitaingina azy de navela anaisotra ny fihavanana amin'ny tany mba hifamonon'ny olona. De hoy ny toy any teny teo hoe ary nomena sabatra lehibe izy. Ny hevitry ny sabatra ao amin'ny Baiboly de na midika fitaovam-piadiana na lay sabatra antsilava iny mihitsy ny resahany arakaraky ny contexte. Ny sabatra resahany eto de le fitaovam-piadiana. Ny communiste no isan'ny manana fitaovam-piadiana matanjaka sy mahery indrindra eto ambonin'ny tany indrindra amin'izao andro farany zao. Ary miray tendro mihitsy ny Rosianina sy ny Sinoa amin'ny fanamboarana fitaovam-piadiana amin'izao. Iza ny sahady amin'ireo? Tsy misy firenena sahananganady amin'ny Sinoa sy ny Rosianina zany raha tsy hoe guerre nucléaire nga. Satria nahoana? Satria hoy ny Baiboly hoe nomena sabatra lehibe izy. De tena mifandraika tokoa amin'ny faminanian'i Zakaria lazaintsika tany aloha ty soavaly mena ty hoe mivoivoy izy amin'ny tany, ka tena andeha ny voivoy teny amin'ny tany izy. Satria ny rafitra communiste de tena nanenika ny firenena maro manerana n'ity zao tontolo zao ty, ary amin'ny fanjakan'ilay antikristy izay aharitra 3 taona sy tapany alohan'ny hatongavan'i Jesosy Kristy, de mbola ho communiste mihitsy ity zao tontolo zao ty, satria ho iray ny filoha de ilay antikristy tondra ny gouvernement mondial, iray ny fivavahana de ilay religion mondial zay tarihan'ilay mpamina ny sandoka lehibe anambatra ny fivavahana rehetra tsy mitovy eto ambonin'ny tany. Ho iray ihany ny toe-karena de ny mariky ny bibidia, tsy mahazo mividy tsy mahazo mivarotra zay tsy manana an'izany mariky ny bibidia zany. Ary ho iray ihany ny mifeny fahasalamana rehetra eto ambonin'ny tany, izay tsy maintsy arahan'ny olona rehetra, tsy maintsy manao vaksiny daholo, tsy misy manana safidy tsony. Rafitra communiste zany izay andrakotra ny tany rehetra mandritra ny 3 taona sy tapany, izay ataon'ny Baiboly hoe fahoriana lehibe. Tamin'ny taona 2,700 tany hoany no nivany Tombokase faharoa arak'izany soavaly mena, ka mbola nivoivoy amin'ny tany rehetra izy mandrak'androany,
ary ambara-pahatonga ny Jesosy Kristy zany. Ndao jerentsika ndray arany soavaly mainty. Apokalipsy 4:9-10. Ary rehefa nivahana ny tombokase fahatelo, de reko ny zava-mananaina fahatelo nanao hoe avy, ary hitako fa indro ny soavaly mainty, ary izay nitaingina azy nitondra mizana teny an-tanany. Raha ny komunista ny loko mena, de inona ndray ny loko mainty? Mety ny kapitalista ve zany? De zany tokoa noho izy. Raha mijery ny lokon'ny kapitalisma isika de ny loko mainty, kostara mainty, zany hatrany ny lokony. De hoy ny teny teo hoe izay mitaingina azy de mitondra mizana eny an-tanany. Ny mizana de ampiasaina andanjana amin'ny resaka varotra, commerce. De hoy ny 9 hoe ary nahareha ka tonisy feo teo avoan'ny zava-mananaina efatra nanao hoe venty ny vary tritika eran'ny fatabary kely, ary venty koa ny vary ordia ny telo ny fatabary, ary aza manimba ny diloilo sy ny divay ianao. Ny teny hoe venty ny vary tritika eran'ny fatabary kely ary venty koa ny vary ordia ny telo ny fatabary, de maneho olona manao dokam-barotra ny baiboly eto, tahaka ny retsika eny an-tsena io ohatra hoe aty ny akanjo mora be, manomboka amin'ny ray alina de mahazo. De publicité io zany na feo eny an-tsena manao hoe venty ny vary tritika eran'ny fatabary kely ary venty koa ny vary ordia ny telo ny fatabary, tahaka an'izany. Zany ny makapitalisma azy, resaka varotra, commerce. De mbola misy teny aho hoe ary aza manimba ny diloilo sy ny divay ianao. Ny diloilo sy ny divay tokoa ny commerce tamin'ny andron'i Jesosy sy ny ao amin'ny baiboly. Ao amin'ny Mateo 5:20 ohatra Jesosy de nanao fanoharana ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra hoe fa ny fanjakan'Andriamanitra de tahaka ny lehilahy tompotrano izay nivoaka maraina ka anakarama piasa ho any an-tanimbolobony. Hitanao, ny divay ny commerce tamin'izany, de ny tanimbolobika ny mampanakarena ny olona. Maro ny fanoharana nataon'i Jesosy milazalaza momba ny tanimbolobika manakarama ny olona ao anatiny, satria ny divay izay vokatra avy amin'ny voaloboka ny commerce tamin'izany. De toy izany koa ny diloilo. Ao amin'ny Mpanjaka 2:4 nisy vehivavy ray manany tena, nanana trosa be, nanantona ny Elisa satria tadavin'ny olona alaina tao andevony zany no takaliny trosa. De rehefa nanontany azy Elisa hoe inona no anananao, de tsy manana afa-tsy diloilo ray tavoary izy. Fa nampitombony zany diloilo zany ny tompo rehefa nasainy Elina pidina ny diloilo tao amin'ny vilany maro izy. Hoy Elisa ao amin'ny 5 tapany 2 hoe mandehana amin'ny 5 diloilo ka anefao zay trosan'olona aminao, ary zay sisa de ivelomanao sy ny zanakao. De ao amin'ny Jaona 2:12 nakamenaka manitra nisy naridasa ady tsara ny sarobidy ho ny baiboly Maria zay anabavin'ny Lazarosy ilay natsangany Jesosy Kristy tamin'ny maty. De nosorany tamin'ny tongotry Jesosy zany, de tezitra Jodasy ilay namadika an' Jesosy raha hitan'izany ao amin'ny andininy manaraka ka nanao hoe nahoany omenako io tsy namidy denari 300 ka omenany manitra. Hitanao fa ny diloilo ny commerce tamin'izany na tonga ny Jodasy ny teny an'izany, ny diloilo sy ny divay ny commerce tamin'izany. Ka ilay teny eto hoe ary aza manimba ny diloilo sy ny divay ianao, de natao an'ny mpitondra fanjakana amin'ny maharafitra kapitalista azy. Ny dikan'io teny io zany de milaza amin'ny mpitondra fanjakana amin'ny rafitra kapitalista hoe rehefa tonga eo amin'ny fitondrana ianao de aza manimba ny diloilo sy ny divay, zany hoe aza manimba ny commerce, tandremo sao midina ny PIB-n'ny olona fa tsy ho lany tsony ianao amin'ny fifidianana manaraka. Zany mihitsy ohatra no nitranga tamin'ny filoha Amerikanina teo aloha Donald Trump, satria ny Amerikanina de tena manana fotom-pisainana kapitalista. Amin'ny kapitalista de miodina eo amin'ny toe-karena daholo ny zavatra rehetra, amin'ny alalan'ny vola ao anaty poketran'ny olona zay vola ho pela-tanany no hifidianan'ny mpitondra, ka izay mpitondra heveriny fa hampiakatra ny volany ao anaty poketrany ihany, zay no vidiny ho filoham-pirenena. Tsy nifehy loatra ny pandémie Covid-19 ny filoha Donald Trump tamina teo amin'ny fitondrana azy de lasa midina be ny fari-piainan'ny olona. Ny amariny tsy anasa, ny latsaka be ny PIB, ny produit intérieur brut an'imponina. De hitatsika fa tsy lany tsony izy tamin'ny fifidianana manaraka satria simba ny commerce, ny diloilo sy ny divay.
de hoy nyteny teo hoe aza manimba ny diloilo sy ny divay ianao. Tamin'ny taona 520 tany ho any zany no nivany Tombokase fahatelo soavaly mainty, ary mbola andeha ivoivoy mandra-pahatonga ny Jesosy Kristy koa izany. Noho ny fotoana ananantsika zay tsy ampy de ajanontsika aloha ny fanazavana ny soavaly fotsy sy ny soavaly atsatra, fa afaka misitraka ny DVD kosa ianao zay misy ny fanazavana an'izany amin'ny Tsipriany. Ny azo amehezana azy fotsiny androany de ny religion mondiale ho avy no soavaly fotsy na ny esprit fotsy, ary ireo terroriste manao kamikaze ankehitriny ireo no soavaly atsatra. Ireo soavaly efatra ireo zay nolazaintsika teo ireo ny Tombokase efatra voalohany, zay rivotra na esprit efa mivoaka ary mivoivoy sy ivoivoy mandra-pahatonga ny Jesosy Kristy. Ny lovia Fito kosa de araraky ny anjely isika, ary isaky ny mampidina ny ao andoviany ny anjely de misy loza miraraka ety ambonin'ny tany zay fahatezeran'Andriamanitra. Ao anatin'ny vanim-potoana ny fahoriana lehibe zay 3 taona sy tapany alohan'ny hatongavan'i Jesosy Kristy no mifanesa miraraka ireo lovia Fito ireo. Fahatezeran'Andriamanitra ireo isika zay mitranga ao anatin'izany fahoriana lehibe zany, ary amin'ny lovia fahafito Jesosy Kristy no tonga ao Aramagedona. Ao amin'ny Apokalipsy 9:20 no misy ireo loza ireo, azonao vakina milamina zany rehefa aveo fa hofitintsika vetivety aloha izy rehetra. Ny voalohany de vai ratsy, andininy faharoa ny misy azy. Mety ho endrika cancer zany zay mahazo ny olona mitondra ny mariky ny bibidia. Azo eritreretina fa noho ny singa ao anatin'ilay marika apetraka amin'ny olona no mety mahatonga an'izany, na noho ny onde mahery vaika be entin'ny tambazotra 5G na 6G zay miaraka amin'ity marika ity. Ny faharoa de ao amin'ny andinin'ny fahatelo, nody raha tahaka ny rahan'ny olona maty, ny ranomasina, ary maty ny zava-mananaina rehetra ao aminy. Tsy fantatra mazava hoe inona no hitranga, fa zay aloha ny filazan'ny Baiboly azy. Fahatezeran'Andriamanitra ho an'ny olona zany, satria lovia fahatelo avao de ho toy izany ihany koa no hitranga ao amin'ny andinin'ny fahaefatra hoe ny anjely fahatelo napidina ny loviany tamin'ny ony sy ny loharano de nody raha ireny. Lasa raha daholo koa zany ny ony sy ny loharano rehetra. Ny fahatezeran'Andriamanitra fahaefatra ho an'ny olona de hoy ny andinin'ny fahavalo hoe ary ny fahaefatra napidina ny tao andoviany tamin'ny masoandro de nasaina nandory ny olona tamin'ny afo izy. Asa na izany ve no mahatonga nyity fiovaovan'ny toetrandro efa manomboka ty, efa manomboka ny fahatezeran'Andriamanitra. Fa ny mahagaga de tsy manontany an'Andriamanitra ny olona hoe inona no anton'izany, fa mitady hevitra hafa izy. Ny fahadiny de ho maizina ny fanjakan'ilay antikristy ao amin'ny andinin'ny fahafolo. Mazava ho azy fa iny faritry Jerosalema sy ny manodidina iny zany, satria aorin'ilay antikristy eo anelanelan'ny ranomasina sy ny tendrombohitra masina. Mahafinaritra ny tranon'layany izay lapa noho ny Danielina 2:12, andininy 5:20. Ny anjely fahenina aveo napidina ny tao andoviany tamin'ny Eufrata hony lehibe de ritra ny ranony. Eo ny fanafian'ny miaramilan'ny internasionala tarihan'ilay antikristy zay anafika ny Israela. Famantarana lehibe ho antsika zany ho faharitan'ny on'ny Eufrata io, satria rehefa mitranga io de milaza ny Baiboly ao amin'ny andininy 5:20 hoe indro avy toy ny mpangalatra sambatra zay miambina ka miaro ny fitafiny, fa ndrao mandeha mitanjaka izy ka hita ny famenarany. Io no atao hoe fampitandremana amin'ny ora farany, avertissement à la dernière minute. Mampitandrina Jesosy eto hoe indro avy toy ny mpangalatra sambatra zay miambina ka miaro ny fitafiny, fa ndrao mandeha mitanjaka izy ka hita ny famenarany. Midiky zany hoe miambena amin'izay ka aza mijanona manasa ny fitafiana intsony, fa atombotra de atombotra ny fihaviako, tsy fantatra intsony ny andro sy ny ora. Mazava ho azy fa ho resy Israely, satria zao tontolo zao mihitsy no hitambatra iady aminy sy hanafika azy. Ka de eo no tonga Jesosy Kristy ao Aramagedona amin'ny lovia fahafito. Ivoaka izy ho arahan'ireo olombonjena de izao sy anao zany anavitra ny Israely ka ampody azy ireo ao aminy indray. Ola iteny ao amin'ny andininy 7:20 hoe ary ny fahafito de napidina ny tao andoviany tamin'ny rivotra, de nisy feo mahery nivoaka avy tao amin'ny tempoly teo amin'ny seza fiandrianana nanao hoe vita.
ndika io fa vitatrio ny fanjakan'olombelona fa metraka ny fanjakany Jesosy Kristy miaraka amin'ireo olom-boafidiny dia izaho sy ianao anisan'ny raha mety ianao anjaka mandrakizay amin'izay raha feheziny zany dia tahaka izao ny kisary maneho an'ireo trompetra fito sy tombokase fito ary lovia fito ireo. Ny trompetra fito dia efa hitantsika fa loza mitranga ety ambonin'ny tany isaky nitsoka ny trompetra ny an-danitra ny anjely. Ao amin'ny trompetra fahafito Jesosy Kristy ny tonga. Ny tombokase fito dia efa hitantsika androany koa fa tantara lavabe manomboka amin'ny amahanazy ka hatramin'ny fihavian'i Jesosy Kristy ihany koa. Ao amin'ny tombokase fahenina Jesosy Kristy no tonga. Ary farany ny lovia fito dia fahatezeran'Andriamanitra raraka ao anatin'ny fahoriana lehibe ho an'ny biby sy ny mpanaraka azy rehetra. Zany hoe mifanesy ao anatin'ny 3 taona sy tapany farany alohana tongavan'i Jesosy Kristy ireo lovia ireo. Dia ao amin'ny lovia fahafito ny fahatongavan'i Jesosy Kristy ao Aramageddona. Aiza ho aiza ary ny misy antsika izao. Miandry ny trompetra fahenina izay ady lehibe nukleary sika izao. Ary miandry koa ny idirana ny 7 taona farany izay fanaova tsy ny lehibe izarana ny Jerosalema sy ny manodidina na ho solution à 2 états sy Jordanie ho firenena Palestina ary anana ny azy koa ny firenena Israel. Ny fihavian'i Jesosy Kristy zany dia ao amin'ny trompetra fahafito, ao amin'ny tombokase fahenina ary ao amin'ny lovia fahafito. Événement anankiray ihany ireo satria fihavian'i Jesosy Kristy ao Aramageddona daholo ireo. Mila fantatsika fa mitovy daholo ny fitantaran'ny Baiboly ny fihavian'i Jesosy Kristy ao Aramageddona io. Zay averina ihany fa événement ray ihany, trompetra fahafito io fotoana io sady tombokase fahenina ary lovia fahafito. Jereo tsara fa mitovy ny fitantaran'ny Baiboly ireo satria iray ihany io événement io ia. Tsy maintsy hitantsika foana reto trangan-javatra 3 reto alohan'ny havian'i Jesosy Kristy ao Aramageddona. Voalohany dia maizina eny ambony eny, ny masoandro na ny kintana na ny volana tsy hazava. Ny faharoa tsy maintsy hitantsika ao dia misy horohoro-tany be na miorohoro be ny lanitra, miozongozona be ny lanitra. Ary ny fahatelo dia misy zavatra miraraka avy eny ambony eny. Tsy maintsy eo foana hoy ary ho tranga 3 ireo alohan'ny hatongavan'i Jesosy Kristy ao Aramageddona. Raha iverena vakitsika zao ohatra ilay tombokase fahenina teo dia hoy ny teny teo hoe ao amin'ny 12. Ary nahita rehefa nivoany ny tombokase fahenina dia nisy horohoro-tany mafy. Io le hoe miorohoro ny tany na ny lanitra, horohoro-tany izy eto. Ary tonga mainty tahaka ny lamba volonosy fisaonana ny masoandro ary tonga tahaka ny raha avokoa ny volana. Ny dikan'izany indray dia maizina fa tsy hazava ny masoandro sy ny volana, maizina zany eny ambony eny, lay tranga voalohany io. Ary ny kintana tamin'ny lanitra dia niraraka tamin'ny tany toy ny aviavy nanintsana ny voan'ny manta raha niozongozon'ny rivotra mahery izy. Io indray no milaza n'ilay tranga fahatelo hoe misy zavatra miraraka avy any an-danitra. Kintana no lazany azy eto, mety ho endrika meteorita ve zany io? Ho hitantsika eo fa tsy dia tena mbola fantatra. Toy izany koa ny trompetra fahafito izay fihavian'i Jesosy Kristy dia mitantara an'ireo trangan-javatra 3 ireo foana ny Baiboly satria événement iray ihany hoy ireo amin'ny fihavian'i Jesosy. Ndao ane jerentsika zany Apokalipsy 2:15-15 trompetra fahafito ary ny anjely fahafito mitsoka. Dia nisy feo mafy tany an-danitra nanao hoe ny fanjakana amin'izao tontolo izao dia efa lasa ny tompontsika sy ny Kristiny ary izy no anjaka mandrakizay. Milaza ny fihavian'i Jesosy izay ametraka ny fanjakana sy andrava ny fanjakan'olombelona rehetra zany ao Aramageddona. Dia hoy ny 7 ary novoana ny tempolin'Andriamanitra any an-danitra ka hita ny fiaran'ny fanekeny teo anatin'ny tempoliny. Ary nisy elatra sy feo sikotrokorana sy horohoro-tany ary avandra vavety. Milaza n'ireo tranga 3 ireo indray ny Baiboly eto satria ny hoe nisy elatra sy feo sikotrokorana dia milaza fa maizina eny ambony eny. Matoa misy ny tselatra sy kotrokorana dia efa mainty zany ny rahona eny ambony eny, zany hoe maizina eny ambony eny. Ny teny hoe horohoro-tany sy avandra vavety dia milaza ny tranga faharoa sy fahatelo hoe misy horohoro-tany ary misy zavatra milatsaka avy eny ambony eny. Avandra vavety indray ny ilazan'ny Baiboly azy eto. Hitanao fa mitovy ihany ilay trompetra fahafito
sy lay tombokase vahenina. De toy izany keo ny lovia fahafito, jereo tsara ny lazany azy fa tsy maintsy ao foana ireo tranga telo amin'ny fihavian'i Jesosy Kristy ao Ara-Magedôna reo. Apokalipsy 4:7-7. Ary ny fafito de napidina ny tao andoviany tamin'ny rivotra, de nisy feo mahery nivoaka avy tao amin'ny tempolo teo amin'ny seza fiandrianana nanao hoe vita. Milaza ny fihavian'i Jesosy Kristy ao Ara-Magedôna io ametraka ny fanjakany satria vitatreo isika ny fanjakany olombelona. De nisy elatra sy feo sokotrokorana ary nisy horohorontany mafy izay tsy mbola nisy toy izany hatr'izay nisy sin'ny olona ty ambonin'ny tany. Io ndray de milaza fa maizina eny ambony eny araky nefa nolazaintsika teo aloha ary misy horohorontany mafy arak'ilay tranga faharoandray. Ny 9:20 de manao hoe ary nisy avandra vavety nilatsaka avy tany an-danitra ho an'ny olona tokony ho lanja talenta iray avy, ary ny teny ratsy an'Andriamanitra ny olona no niloza avy tamin'ny avandra fa lehibe loatra izany loza izany. Milaza ndray io le tranga fahatelo hoe misy zavatra miraraka avy any an-danitra. Avandra toy ny lanja talenta no lazany azy, 2.7 kilao faingo 5 eo zany lanja talenta zany. Tena avandra ngeza be zany raha hoe avandra fa tsy fantatra hoe mety ho endrika meteorita ve zany araky nefa hitantsika teo, ho hitantsika eo ihany zany. Ny Mateo 4:20 koa izay milaza ny fihavian'i Jesosy Kristy ao Ara-Magedôna de milaza n'ireo tranga telo reo ny ao amin'ny 7:20. Tao anevakitsika zany hoy ny teny hoe ary raha vo afaka ny fahoriana amin'ireo andro reo. Teo aloha de milaza fa aoriana ny fahoriana lehibe zany, rehefa tapitra zany ny fahoriana lehibe de ho avy Jesosy Kristy. De hoy ny teny ny masoandro dia iamaizina ary ny volana tsy hazava. Milaza lay tranga voalohany io hoe maizina eny ambony eny. Ny kitana iraraka avy any an-danitra. Milaza n'ilay tranga fahatelo ndray io hoe isy zavatra miraraka avy eny ambony eny. Ary ny farany de hoy izy hoe ary ny herin'ny lanitra iozongozona. Milaza n'ilay tranga faharoa ndray io hoe ivotrovitra be ny tany na ny lanitra, fa eto moa zany ny herin'ny lanitra no iozongozona. Mino aho fa azontsika amin'izay ny zavatra miandry antsika amin'izao. Ka ry havana malala, araky ny faminaniana rehetra hatramin'izay de miezaka ny ampafantatra anao ny faminaniana ho avy zay momba ny fihavian'i Jesosy Kristy sy ny zavatra ho lalovantsika. Jesosy Kristy rery andry no malala ny hitondrany antsika satria Andriamanitra omnipresent izy. Efa tany amin'ny ho avy rehetra tany izy no miverina indray na mpanoratra n'ireo mpaminany ny zavatra ho avy mba ho hitantsika ty amin'ny andro farany ny fiambenana sy ny zavatra rehetra ary ny faminaniana tokony ho fantatsika. Ny antony nampanoratany an'ireo de ho asoanao mihitsy aty amin'ny akatoko ny fihaviany mba isy fifoazam-panahy be amin'ny fitsenana azy eny amin'ny raha any lanitra. Mbola sombotsombony ihany nefa na izany aza ny fantatsika fa izy efa mahalala zay hitondrany atsika amin'ny zavatra ho lalovantsika rehetra. Ny atoroko anao androany de aleo tena mitoetra ao aminy ihany. Raha Andriamanitra omnipresent izy mahafantatra ny ho avy sy ny efa tany amin'ny ho avytsika rehetra tany, de tsy misy afa-tsy izy ihany no afaka mialo lalana mikarakara ny ampitsontsika. Tsy misy tokony hampanahy sy ny ampitsoko rehefa azoko antoka fa vita fihavanana sy miaraka amin'ilay tompon'ny fahefana sy ny tompon'ny fanapahana rehetra amin'ny ho avy de Jesosy Kristy zany. Midira ao ambanin'ny elany, midira ao ambanin'ny fitsaharany ary midira ao ambanin'ny tana maheriny. Tsy misy afa-tsy zany no anananao teny fikasana aminjena ny fanahanao na inona mbola mety andalovanao. Mibeba de miteza atao batisa amin'ny rano be amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mba azo famelana ny elokao, de raiso ny fanomezana de ny fanahy masina anomeanao ny hery rehetra ilainao amin'izany. Asan'ny apôstôly 2:7 zany. Io ihany no teny fikasana filazantsara izay ialantsika amin'ny fahotana amelana ny elontsika mba hanatona atsika an Jesosy Kristy. Hoy ny 7:30 hoe izany teny fikasana zany de ho anareo sy ny zanakareo ary ho an'izay rehetra lavitra na iza atsony Jehovah Andriamanitsika anatona azy. Te anatona azy ve ianao androany? Tanterao eo amin'ny fiainanao ry havana zany filazantsara famonjena lehibe zany.
amin'ny manaraka indray tsika dia mbola hianatra zavatra tena mbola ahalinanao hatrany ary aza vela isy anakana anao tsy handray ny filazantsara sarobidy eo amin'ny fiainanao sy amin'ny fanahinao filazantsara ara-baiboly ary aza vela koa isy anakana anao tsy hanaraka ny toy an'ny fandaharana amin'ny manaraka indray veloma tokoa.